ampifaliana ry avana malala no azontsika mionatro zao indray amity andro saposty asintsika miainy ten'andriamanitra mandrany afatra tsara zany keo amin'ny fanahintsika. Ho anareo izay voantso an' Jesosy Kristy, malalan'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Sabotsy 7 septambra 2022 imanjinantsika loha hevitra hoe velon'ny finoana ny mpino. Andiary idera ny tompo isika. Isaorane Jehova fefanian'ny feo ny fifonako izy. Jehova no heriko sy apingako, izy nodikiny foko ka vavonjy aho, dia mifalo ny foko ka ny hirako no hiderako azy. Jehova no heriny, ary izy no fiarovana mafamijena ny vohosiny. Vonjeny olonao ary tao iny lovanao, andraso izy ka dia zao mandrakizay. Amen. La
andeha vavaka isika. Ry Jesosy tomponay io, Andriamanitra tsy manavaka ianao. Misaotra anao zahay amin'ny zavatra rehetra, ko mankalaza sy mitera me voninahitra sy narinao masina. Tompo, mahatsiaro teny izay fampanota, ko mandariko eo anatrehanao. Miaiky mifahatsonay, mamindrafo aminay, ary mamelahany elikay. Fa namasonao, midira, manjakaty anatinay amin'ny fianona ny teninao izay mitondra famonjena, karana fisanay sy avozanay amin'ny finoana ianao. Aminaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay mivavakay. Amen. Ny finainao antsika amin'ny tian'ity ry malala dia hitanao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia niala tany ateny Paoly ka nakany Korinto. Ary izy nahita jiosy anankiray atao hoe Akoily, izay teraka tamin'ny Poto, vao avy tany Italia, ary Prisila vadiny, fa Klaudio efa nandidiny jiosy rehetra hiala tany Roma. Dia nankeo amin'izy mivady Paoly, ary satria ndray raharaha taminy izy dia nitoetra tao aminy ka niasa, fa ny manao lay no rarahany. Ary niady hevitra hisatabata tao amin'ny sinagoga izy ka hampanaiky ny jiosy sy ny jetilisa. Ary efa tafidina avy tany Makedonia Silasy Timoty dia voatery ny teny Paoly ka nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy Kristy. Ary noho ny nanohatra sy ny teny ratsy ireo dia nanopakopa damba izy ka nanao tamin'ny aoka eo andohanareo ny ranareo, afaka aho. Ary amin'izao sisa izao dia kany amin'ny jetilisa aho. Ary niala teo izy dia niditra tao an-tranon'ny lehilahy atao hoe Titus Josto, izay nivavaka tamin'Andriamanitra, ary ny tranony nifanolotra tamin'ny sinagoga. Ary Krispo, mpanapaka sinagoga, mba amin'ny ankohonany rehetra dia nino ny tompo. Ary maro koa ny Korintiana raha nandre dia nino ka natao batisa. Ary ny tompo teny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana no ny alina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza manginy. Amen. Ramasino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. No finainao antsika anio ka andranesintsika teo, boky ny asan'ny apôstôly 2:20 ka hatramin'ny 7. Tantara nosoratan'ny Liko izany, tantara nahatongava an'i Paoly tao Korinto sy nampianarany tao herintaona sy ny mbolana. Fa voasoratra hoe, ary Krispo, mpanapaka ny sinagoga, mba amin'ny ankohonany rehetra dia nino ny tompo. Ary maro koa ny Korintiana raha nandre dia nino ka natao batisa. Finoana fakatahaka ry havana malala no hitantsika eto, ny finoan'i Krispo. Ny jiosy namany dia nanohatra sy ny teny ratsy rehefa nitory Paoly fa Jesosy Kristy. Izy kosa na dia mpanapaka ny sinagoga izao aza, izany hoe tena jiosy tompona ndraikitra tao amin'ny fivavahana jiosy, dia samy jory hino an Jesosy, fahasahiana lehibe hanohariny izany. Ary tsy izany ihany, fa mba amin'ny ankohonany rehetra voatonany avokoa. Fatra izany ry havana, fa moa tsy mafy ny mitona ny ankohonantsika hino tahaka nazo an Jesosy ihany. Ny finoan'ireo Korintiana, izany ny faharoa tokoa ry havana, dia ohatra fakatahaka. Tsy jiosy izy ireo, jetilisa, nahita ny fanoheran'ny jiosy an'i Paoly, saingy nandray teny nitoriana ihany ka nanaiky an Jesosy Kristy, ary naneho izany ampabe maso tamin'ny fanekeny atao batisa mihitsy. Dia teraka ny fiangonana kristianina tao Korinto ka nijanona tao herintaona sy tapany i Paoly.
Zava-dehibe ry havana zany tantara zany kanefa ainanantsika ny finoana tokony ho sofianatra ny amin'izay hitantsika teto. Raisy zany ravina ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo misaotra ny finaina ny menao izay milaza ny amin'ny sofianatra ny amin'ny fivelomana amin'ny finoana. Hivavaka izahay ho an'ny tompona anjara sy ny vahoaka an'Andriamanitra hiatrika fampiovahana rapitso. Tompo, manolo tena ho anao izahay ary manavao izany koa ka miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia tao iny fahatenanay ho anao amin'ny fiainana famonjena dia ny teninao Andriamanitra nataonao anay. Tompo, mbo ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranonao ireo marary. Ampirezo ireo manamanjo, toandro ireo marisokiolona ary vonjeo ireo mahantra sy sahirana sy tsinjovy ireo any am-pigadrana. Tao io ny asa sy ny fiazakazahanay, ny fianarana, fikasana tsara rehetra. Ny vavakay, dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpanavotra rehefa nitsangana tamin'ny maty ka nampianatra anay ny vavaka manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha fona ry havana malala ny tsodrana todranao aminaran'i Jesosy Kristy. Engane Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka meantsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara tamin'ny alalan'ny fahasoavany, ampionana ny fonareo ary ampaserinareo anao izay tsara rehetra na amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.